Confiture vita amin'ny mokonazy na avy amin'ny tsaramaso, lafarinina vita amin'ny tsaramaso, katsaka masaka azo tehirizina. Isan'ireo vokatra malagasy tsy mahazatra saingy efa irotsahan' ireo mpandraharaha madinika aty amin'ny faritra Menabe. Ahodina ho azo tehirizina ireo vokatra mampalaza ny faritra mba hananana azy mandava-taona sy tsy hamarotana azy mora rehefa fotoana fiakarany. Mivondrona anaty kooperativa ireto vehivavy ireto. Goavana ny viana ho an'ny kooperativa dia ny amokatra ary anaparitaka ireo vokatra manerana ny Madagasikara hatrany ivelany mihitsy azy. Hatreto nefa mbola voafetra ny famokarana noho ny tsy fahafahana mampiasa milina lehibe kokoa satria tsy mbola maharaka ny jiro ao miandry vazo. Niditra an-tsehatra ary ny fandaharana asa matoy nanohana ny komina amin'ny fampidirana jiro. Io ilay antsoina hoe projet fédérateur na tetikasa iray miteraka fampandrosoana amin'ny sehatra maro. Rehefa ampy tsara manko ny jiro dia afaka iodina araka ny tokony ho izy ny asa fandraharana sy ny fampandrosoana ao an-toerana. Dia ny fandehan'ilay programan'asa moa zany ny fantoka amin'ilay fanatanterahana an'ilay enerzia satria no zavatra voalohany eritseretina hoe hain'ilay fampandrosoana. Satria raha jerena ilay herinaratra ao miandry vazo zany somary ambanimbany ihany dia ao anatin'ilay projet fédérateur iny moa ny transformena an'ilay rano avy eny angodingodina na Ambalasaraka eo amin'ny 20 kilometatra mialan'ny miandry vazo ao. Dia io herinaratra io zany ny ankinan'ilay fampandehanana an'ilay usine lehibe satria raha jerena amin'izao dia mbola kely ny herinaratra ao. Fa rehefa tafapetraka ilay enerzia zay dia efa mivonona ny nangana an'ilay orinasa koa. Anisan'izany moa ny STOI sy ny 4F. Dia ny fahavitan'ilay herinaratra ao angodingodina io zany nisian'ny barazy izay hiteraka fampandrosoana amin'ilay resaka fambolena. Satria rehefa voatarika ny rano dia afaka mamboly indroa na intelo ny olona ao miandry vazo izay misy lay makany amin'ny 210 hektara any. Dia iny ilay renirano mahajilo iny zany rehefa vita ilay barazy dia melalina ilay renirano dia afaka hivezivezen'ny lakana amin'izay ilay hitondra an'ilay torista makany Beloa. Ary efa hita zany ny miandalana ilay fanatanterahana azy fa ny fiantraikan'izay raha toe-karena aminay moa zany dia hita hoe ampiroborobo ilay toe-karena miandry vazo satria tsy hisy intsony ilay surproduction izay mampidina ny vidin'ny vokatra toy ny tsaramaso na ny katsaka. Satria rehefa feno ny tsena hauteur na tsisy ny mpanondrana dia mitotongana ny vidin'ny tsaramaso. Fa rehefa misy ilay fanodonana azy zay dia tsy hisy intsony izay toe-javatra izay. Ankoatran'ny miandry vazo, faritra notoana ny fandarana asa matoy tamin'ny fanatanterahana ireo tetikasa miteraka fampandrosoana amin'ny sehatra maro ihany koa ny komina Malaimbandy. Nampidirana rano fisotro madio tao an-toerana, niteraka asa maro tao an-tanàna izany rano izany. Eo ohatra ny asa ho an'ireo mpitatitra rano, teo ihany koa ny orinasa izay nitsangana noho izany rano fisotro madio nampidirana izany. Isan'izany ny orinasa mpanamboatra gilasy. Nampidibola ho an'ny komina ihany koa ny fivarotana ny rano. Secteur anankitelo no tena sebazevanay. Secteur agricole voalohany indrindra, dia ny secteur touristique dia au niveau de mise en place de micro-industrie. Izay zany nataonay voalohany. Amin'izao ilay izy efa mandeha atao hoe 60% ny tanjony efa tratra. Ary efa hita sady ny fiantraikany amin'ny vahoaka satria betsaka ny vahoaka miroborobo indrindrindrindra ao anatin'ny resaka fambolena. Ao amin'ny sehatra fambolena zany ny vahoaka miroborobo be amin'izao manao mihazakazaka mamboly voanjo, tsaramaso, fahafantaran'ilay vahoaka koa hoe misy unité de transformation efa hipetraka. Dia matoky ilay vahoaka zany hoe hisy vidy foana ilay vokatra an'izareo. Satria taloha mamboly zareo nefa tsisy mpividy dia lasa amidy eny amin'ny marché local ilay vokatra dia lasa somary sorena zany zareo. Massif du Makay moa zany fiaraha-miasa miaraka amin'ny région Menabe sy programme Matoy ary Nature Evolution ivulgarisena ny les sites touristiques izay efa mandeha amin'ny chaîne de découverte mondiale
ary ho lasa ataontsika hoe nouvelle destination touristique mondiale à Madagascar. Fa vita daholo ny formation ny guide locaux, ny population locale ary mitarika asa ho an'olona iny fotony le izy. Orinasa mandraharaha eto Malaimbando ny STOI manome masomboly ireo tantsapamokatra tsaramaso ary mividy ny vokatra izy ireo avy eo. Aondrana moa ny tsaramaso mahafeno ny fepetra, ny ambiny kosa ahodina ho lafarinina sy ahodina ho soasoa. Tahaka ny chocolat ny soasoa saingy izy vita amin'ny tsaramaso. 530 grama ary 300 ariary ny vidiny. Mahasolo sakafo atoandro izy satria be otrikaina ao anatiny. Izy io moa zany nanomboka tamin'ny herintaona nanomboka nanao étude an'izy io. Nijerenay zany hoe ahoana ny azona formule anankiray hoe sakafo anankiray zany mitambatra anankiray fa mitondra ny élément nutritive ilain'ny ankizy zany. Zay ny tena bueny tamin'ny voaloha hoe ho an'le enfant scolarisé. Dia nijery zany zay nanomboka nanao étude. Efa nisy étude natao meloa moa zany araka tamin'ny laboratoire tany France. Dia le chercheur tany zany nahita hoe reto ingrédients reto izy atambatra amin'izay betsaka le protéine, ny calcium, ny sel minéraux ao anatin'le izy. Mitondra ohatra hoe ny protéine ilainy isan'andro dia ny calories ilainy isan'andro. Dia ankoatran'izay koa ny vitamine dia ny sel minéraux ohatra hoe calcium, magnesium, zinc, dia iode. Isan'ny vokatra miavaka naranty nandritra ny foara renala dia ny faharoa teto Morondava ny soasoa. Nomena vahana nandritra ity tsenabe natao ny 9 sy ny 10 septambra lasa teo tato amin'ny faritra Menabe ireo vokatra mampalaza ny faritra. Miainga amin'ny vokatra ara-pambolena, ny vokatra ara-piompina, ny asa tanana ary ireo tetikasa maro samihafa entina mpandrosoana ny faritra. Ato ny trondro, ato ny raha maro karazana, balahazo, paraky, vakondrasana, milia hitanay ato aby daolodaholo. Tena mahaliana satria ahitana an'le zavatra maro vokatra eto amin'ny tany Menabe, ny karazany hazan-drano, voamaina, maro isan-karazany. Dia hita amin'le fampiratiana zany fa hita hoe tena misy tany mamokatra tokoa le tany Menabe. Antony karakarana ny foara renala ny anosehana ireo tantsaha ho any amin'ny Matianina. Foara économique anazy ho fampandrosoana ny faritra Menabe satria araka izay niteneniko tamin'ny maraina teo zany fa hoe Menabe tany manan-karena. Eo amin'ny fizahantany Menabe manana ny allée de baobab, manana ny tsingy ary manana ny kirindimité. Dia eo amin'ny resaka vokatra dia Menabe no tena hoe record amin'ny famokarana voamaina. Hampivoatra ny farapahaizan'ny tantsaha ho any amin'ny Matianina kokoa, zay ny tanjona nametrarana an'ity zavatra ity. Raha vao napetraka amin'izay zany tsy foara renala ity dia zao fa 2e édition dia fantatra zany fa hoe raha io iantsona ny opérateur économique avy any ivelany na eto atoerana mba hampisokatra hoe ahoana ny hamoramora ny fandefasana ny vokatra satria tsika fa miara-miasa eto amin'ny manodidina eto ary Menabe anisan'ny région voasafidy ho sokotry Madagascar ao amin'ny Océan Indien. Nanoana ny faritra Menabe tamin'ny fanatanterahana ny foara renala dia ny faharoa ny fandaran'asa matoy. Ny matoy izay manoana ireo tetikasa ho fampiroboroboana ny toe-karena ifotony. Ny tantsoroka amin'ny fandaran'asa matoy amin'ny faritry Menabe nandritra ny
efatra taona zay a dia teo amin'ny lafiny anaky efatra. Voalohany indrindra fanamafisana ny rafitra, ilay rafitra mihitsy zany, renforcement institutionnel zany hoe ny fahaiza-manao ireo mpiasa sy teknisianina eo anivon'ny faritra. Misy ihany koa ireo tohana ara-pitaovana. Anisan'ny vokatra tamin'izany ohatra ny fananan'ny faritra ilay antsointsika hoe SIR na centre d'information régional. Amin'izao fotoana izao zany tsika miteny izao ny faritra dia manana ireo atotanisa farangeza sady farankely indrindra atao faritra Menabe, izay antenaina fa hanamora fandraisana décision, fanapa-kevitra amin'ny asa fampiroboroboana ara-toekaren'ny faritry Menabe. Ny faharoa eo amin'ny fanetsiketsehana ny loharanom-bola misy eto amin'ny faritra. Ny faritra ity dia malaza manana an'ireo krabe, manana an'ireny tsaramaso, ny voamaina isan-karazany, ny trondro ihany koa, ary ny arenan-kibon'ny tany toy ny volamena, ny pétrole. Ka ny faritra zany dia nomena zay fahaiza-manao zay sy traikefa eo amin'ny mobilisation des ressources, zany hoe fanetsiketsehana ireo loharanom-bola ireo mba ahafahany manohana ny asa fampandrosoan'ny faritra. Ny fahatelo dia eo amin'ny coordination, zany hoe ny fandrindrana ireo asa fampandrosoana rehetra eto anivon'ny faritra, satria maro ireo mpisehatra izay miasa sy mipetraka atao amin'ny faritra, ka ny faritra Menabe ilay rafitra zany no mandrindra ny asan'ny tsirairay avy. Ary ny tohana fahaefatra farany dia ny fanatsarana ireo fepetra fototra na ny condition cadre mba ahafahan'ireo mpisehatra tsirairay avy miasa ampilaminana manao ny asa fampiroboroboana azy. Ireo efatra ireo zany no nanohanana ny rafitry ny faritra ilay rafitra, ary ankehitriny afaka misy manatentsika fa afaka mitondra samirery zany asa fampandrosoana ny faritra zany ny faritra Menabe. Tahaka ny tamin'ny herintaona dia nisy ihany koa ny famelabelan-kevitra na raha anaty hevitra nandritra ny foara renal andian'ny faharoa. Voaresaka teto avokoa ireo sehatra hoety mampandroso ny faritra Menabe. Nandray anjara tamin'izany ireo herivelona rehetra tato an-toerana na miankina na tsy miankina amin'ny fanjakana. Faran'ilay association nifonona tamin'ny alalan'ny fiarah-miasa tamin'ny toerana ny entreprise anankiray atao hoe Mioty. Dia io tsy manao conservation sy transformation agricole fotsiny, fa hitatra izay amina produit locaux hafa. Zany hoe nanodina kily mokonazy ao koa katsaka anaovana manisy dobo vita avy aty an-toerana, dia ny confiture isan-karazany avy amin'ireo produit locaux ireo. Nanaovana tatitra teto ireo tetikasa izay miteraka fampandrosoana amin'ny sehatra maro, ny tanterahana tany Mandrivazo sy Malaimbandy. Nofaritana tamin'ny foara renala voalohany, izany hoe tamin'ny taondasy izy ireo. No tanterahana tao anatin'ny herintaona ary izao anaovana tatitra izao. Tamin'ity andian'ny faharoa ity dia hoitarina any amin'ny komina hafa ny tetikasa, dia any amin'ny komina Manja izay manan-karena amin'ny vokatra ara-pambolena tahaka ny tongolo. Ao ihany koa ny komina Mahabo, malaza amin'ny vokabary noho ny fananany any Dabara, ary ny komina Belo izay komina tena mahasarika mpizahatany. Misy tetikasa ifarimbonana maromaro moa zany ankoatra ny tao amin'ny district ny Mandrivazo, tany amin'ny komina Malaimbandy, tany Belomorotsirobena zay anambarana na mifarimbonana n'ireo fampiroboroboana ny seperina maromaro tahaka ny fambolena, dia ihany koa ny fizahantany sy ny sehatra ny fifamoivoizana izay mitaky fandrindrana no mitaky ihany koa fanatsarana ny lalam-pirenena mampitoy any Morondava ny Belomorotsirobena iny. Ny ato Morondava moa dia misy tetikasa anankiray goavana ihany koa ifarimbonana ny district anankiroa, Morondava sy Mahabo, fototra amin'ny fambolem-bary amin'ny ankapobeny. Ao anatin'izany no misy ny orinasa Sicoma izay ahitana ny fambolena fary ihany koa, ary ny district ny Manja moa dia eo ny sehatra ny tongolo
sy ny kabaro zay mbola ikabarany ihany koa amin'ny Morondava fa ilay tetika asa farimbona nireo distrika telo reo goavana dia alefa miboroboroboana setry ny jono sy ny harena an-dranomasina satria hisy ary haorona eto Morondava ny orinasa anankiray hamadiana sy hitrandrahana an'izany vokatry ny jono indrindra fa ny drakaka na ny kraba ka sady ho afaka iompo no ampitombo sy hanondrana na hivarotra an'izany drakaka manara-penitra na manaraka ny filan'ny tsena fampirenena zany i Morondava na ny faritry Menabe. Tafiditra ao anatin'ny fanatanterahana ny PRD eto amin'ny faritry Menabe izay vao nohavoazana tamin'ny taona 2024 sy ny PND eo anivon'ny national zany firenena dia misy ireo projet fédérateur izay nojerena manokana mba ahafahana manatanteraka ireo laharam-pahamehana voasoratra ao anatin'ireo document ireo. Ny faritry Menabe zany dia nazo ny tantsorika tamin'ny fandaran'asa matoy tamin'ireo famolavolana ny tetikasa tsirairay avy ary nidina teny fotony ohatra hoe tany Manja, tany Beloa, tany Dabara, akoatra ny fidinana tany Miandrovazo sy Malaimbandy. Ireo toerana dimy ireo zany no antsoina hoe pôle de développement économique ato amin'ny faritry Menabe dia ny projet fédérateur no fanatanterahana laharam-pahamehana voasoratra ao anatin'ireo boky ireo. Ny tohana noentin'ny fandaran'asa matoy tao anatin'ny famaritana ireo projet fédérateur ireo dia ara-pitaovana dia misy ihany koa moa ny ara-bola ary indrindra tohana teo amin'ny lafin'ny teknika. Isitaka amin'ny faran'ity taon'ity ny Matoy paikady nentin'ny fandaran'asa nanoana ireo faritra ny asany ny fametrahana fitaovana sy ny fanomezana fahaiza-manao ireo mpiasa rehetra mba ahafahana manohy ireo asa fampandrosoana. Rehefa manana an'izay fahaiza-manao sy manana an'izay engagement zay dia izay no tolon'ny fampandrosoana. Ka ho an'ny fandaran'asa Matoy zany ny zavatra nirofosana tao anatin'ny efa-taona sy ny raha nesa tamin'ireo dia mba ahafahany manana an'izay satria ny Matoy dia fandaran'asa ohatran'ny rehetra izay miasa ao anatin'ny faritra dia ahoana ny ahafahana nanampiana an'zareo zany ny ahafahan'zareo mitrandraka mampiroborobo ny fiaraha-miasa amin'ny mpisehatra rehetra sy voakasika ny fampandrosoana raha toe-karena ty faritra ity. Ao anatin'izany moa ny mpandraraha, ao anatin'izany ny mpamokatra, ny commune, ny sahampandraraha-mpanjakana miasa ty. Ary indrindra ireo mpiara-monantoka izay miasa eto amin'ny faritry Madagasikara miasa manokana aty amin'ny faritry Menabe. Ka ho an'ny Matoy zany rehefa mandroso amin'izay lalana izay ny faritra, ny commune, ny mpandraraha dia izay no heverina hoe tondra faharetana amin'ny asa hoe pérennité amin'ny fampandrosoana ny faritry Menabe manokana. Faritra manan-karena i Menabe satria manana arena an-dranomasina. Ny tany ihany koa mamokatra hanin-kotrana, legioma, vary sy ny sisa. Mety ihany koa ny karazam-piompiana rehetra, tsy adino ny arena an-kibon'ny tany. Efa manana drafim-pampandrosoana mazava entina hitantanana ireo arena rehetra ireo ny faritra izay efa ampiarina amin'izao fotoana izao.